Faly miaraba antsika indray aminaran'ilay Kristy mpamonjy antsika ry mpijery malala amin'izao fotoana izao, ary aty akatoko ny famaranana izao herinandro ny fifandraisana izay mitondra ny lohateny hoe ny fifandraisana ho amin'ny iraka. Mino amin'ny foko manontolo aho fa nandritra ireo lohahevitra ny fanesy sy ny fandimby izay narantsika tsy tapaka na nojerena izany na noenona dia nikasika ny fotsika izany ka nitondra lesona, aim-panahy, fanavaozana indrindra mba hananantsika fifandraisana ety amin'Andriamanitra ka ahafahantsika mizara izany amin'ny manodidina antsika. Amin'ity andro farany mamarina izao herinandro ny fifandraisana izao ary dia ny lohateny dia ny hoe fifandraisana ho amin'ny iraka izany. Andeha hivavaka isika. Ray malala ankehitriny izay raha hanokatra ny teninao, ianao kosa ny hanokatra ny fonay ka handraisanay fitahiana avy amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifandraisana ho amin'ny iraka. Inona ary no zava-nisy tany aloha na ny paradigma? Andeha hojerentsika izany mba ahafahantsika mandray lesona indray amin'ity an'ity amin'ilay lohahevitra manao hoe fifandraisana ho amin'ny iraka. Andeha manasanao hanokatra ny Baiboly ka hijery izay voalaza amin'ny Kolosianina 4 ka ny andininy 7 sy ny andininy 9. Kolosianina 4 ka ny andininy 7 sy ny 9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo dia ny ray kokoa. Izy roalahy ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asaovy hovakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikia koa, ary vakinareo kosa ilay avy any amin'ny Laodikiana. Inona no lesona azo tsoahana avy amin'izany tantara izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosiana izay novonakintsika teo izany? Ny voalohany dia hitantsika fa nampiasa olona i Paoly mba ampitana ny epistily. Ary tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy ny fitaovam-pifandraisan-davitra toy ny telefona na réseaux sociaux na ny radio na ny fahitalavitra, koa dia olona no mandeha mitondra ny hafatra, mitety tanàna. Mandeha sambo izy ireo, ary nandray lavitra mihitsy matetika no hitondrana ireny hafatra ireny. Ary ny fahatelo, tsy ilay mahazo ny hafatra tiana ampitaina amin'ny fotoana iray ny fiangonana, satria vakiana amin'ny fiangonana iray aloha ilay izy, dia mandeha tongotra indray ilay mpitondra hafatra, ilay olona makany amin'ny fiangonana hafa mba ampitaina ihany koa zany epistily izany. Tsy tahaka ny amin'ny androntsika izao ny amin'ny hoe email alefa zao dia voaray eo ihany na alalan'ny hafatra miafina ao amin'ny Facebook ohatra na ny fomba maro samihafa na ny SMS amin'ny telefona na amin'ny radio na amin'ny télé, fa aman'andro maromaro, amam-bolana, volana maromaro aza ny saina vao tafita izany hafatra tiana ho ampitaina amin'ny fiangonana izany. Ary raha mijery ireo fiangonana 7 ao bokin'ny Apokalipsy izany isika dia maharitra amam-bolana, eny mety maharitra taona iray vao tonga ny amin'ny fiangonana farany ilay hafatra tiana ho ampitaina. Zany ny zavatra nisy teo amin'ny tantarany reto patriarika ambarantsika izay voalaza ny Baiboly ireto. Fa ny faharoa dia ny hoe inona no vinan'ny Baiboly momba ny amin'ity le hoe fifandraisana ho amin'ny iraka ity. Efesianina 2 andeha hovakintsika ka ny andininy 7. Efesianina 2 ka ny andininy 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga izy ka nitory-teny somafaly nilaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Rehefa namalala, tena nataon'i Jesosy ho iraka ny itory ny filazantsara. Ary tsy eo amin'izay akaiky ihany izany hoy ny ten'Andriamanitra, fa ny amin'izay lavitra koa. Ekena fa tsy nanao izany hatrany amin'ny farany tany Jesosy, saingy napetrany amiko sy napetrany aminao izay iraka izay, dia nitory ny filazantsara amin'izay lavitra sy amin'izay akaiky. Ary tena manana adidy isika amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana na ihany koa hoe ny fitaovan-tserasera misy ankehitriny.
itory ny am'ireo zay lavitra. Manana adidy ihany koa ny kristiana tsirairay avy, tsy hitory am'izay akaiky azy ihany, fa naizanaiza toerana misy ny olom-pantatra rehetra, na namany izany, na ny havany izany, na ny mpiara-mianatra izany, na ny mpiara-miasa izany, na ny olom-pantatra izany, naizanaiza misy antsika, na mela afatra sy toromarika ho aiso anao Kristy, dia nitory ny filazantsara, ary mazava no ambarany vina ny baiboly, fa tsy ny akaiky ihany fa ny lavitra ihany koa. Inona reo toe-tsaina sy ny prinsipa hoentsika eo amin'ny fizarana izany afatra izany, na ny akaiky atsika izany na ny lavitra. Ao amin'ny Kolosiana 4 ka ny 7 no mame antsika ny valiny izany. Kolosiana 4 ka ny 7 dia hono ambarany ten'Andriamanitra. Ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo dia ny rà kokoa. Izy roalahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Mazava ny ten'Andriamanitra fa tena ilaina ny fifandraisana sy ny fitaovam-pifandraisana rehetra mba ampitantsika izay rehetra miseho. Tsy nataon'i Paoly amban-javatra ny afantatra sy ampafantatra izay zavatra miseho teo amin'nisy azy, sy ny afantatra ihany koa izay miseho any amin'ny faritra hafa izay mety tsy hitany. Ary nataony izany mba anehoana ny faniriny, ny tombona sy ivelarana ho amin'ny asa izay nankininy amin'ny fiangonana. Koa dia zava-dehibe zany ny toe-tsaina tia mampafantatra inona ny zavatra misy any amin'ny faritra anankiray, ampahafantaro amin'ny rehetra izany. Ary raha ny tety tanàna nandeha tongotra amam-bolana aza ny olona tamin'izany fotoana izany, amin'ny alalan'ireo tambazotra-tserasera, aingam-pandeha sy mora ampiasaina indrindra amin'izao andro misy antsika izao, ny toe-tsaina voalohany ampahafantaro izay zavatra misy any aminao. Mety amin'ny alalan'ny feo izany, mety amin'ny alalan'ny horonan-tsary izany, ary mety amin'ny alalan'ny endrika maro samihafa izany, ampahafantaro ny zavatra misy. Ny faharoa dia Kolosiana 1 ka ny 9 sy ny 10. Sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy, ary noho izany izahay hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Tiako be le hoe mba hivavaka ho anareo hoy izy. Ary tena ilana izany satria ahafahana mifampahery izany vavaka izany. Ary ambety tenin'ny Paoly matetika ny hoe mivavaha ho anay amin'ny fitoriana izay ataonay, sy ny hoe mivavaka ho anareo izahay. Tsy natao hifampitsikirana aloha, fa natao hifampivavahana, hifampaherezana. Manahoana izany hoe ny hafa mivavaka ho any namany, tsy ny ao an-tokantrano ihany, fa mifindra eo am-pifanolo-bodirindrina, mitatra any amin'ny toerana hafa, mifampivavaka. Manahoana ny fiainantsika raha toka ananantsika izany toe-tsaina izany? Voalohany, mampafantatra ny zava-misy, le nataon'ny tompo taminao, io le hoe tavan-dralahy mandrangitra ny tavan-dralahy. Ny faharoa dia ny toe-tsainy mifampivavaka, mangataka mba hivavahana, ny hafa mivavaka ho an'ny hafa, hitondra hery, hitondra fankairezana ihany koa izany. Ary ny fahatelo dia le Jakoba 7 ka ny 9 ny toe-tsaina fahatelo dia ny Jakoba 7 ka ny 9 amin'ny alalan'i Kristy. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ravana malala, ny filazantsara ny fahamarinana ozy dia afafy amin'ny fihavanana. Ary ity toe-tsain'ny fihavanana ity, na le hoe pe hoy amin'ny teny vazaha, dia anisany mampiavaka ny fomba fifandraisana tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly. Ary indray mandeha ny apôstôly Paoly nanao karazana lateny filozofika, niteraka ady hevitra izany ary tsy natambokany, tsy indray mandeha na indroa, ary nitory izany teo amin'ny mpitondra ambony izy, kanefa tsy nahitana vokany naoviana. Nanafatra izy tanteo aoriana, araka ny amin'ny Hebreo 12:4 manao hoe mizamy tady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana ihany koa.
aoka tsy anao ady hevitra, anao ady teny, anao fanaratsiana na fanenjehana na mety ny mitovy amin'izany, fa ndeha atao amin'ny toetsainy ny fihavanana. Milaza ny antsaran'i Kristy amin'ny hafa ao, amin'ny alalan'ny toetsain'ny fihavanana, tsy ny fifanenjehana, tsy ny fifanaratsiana, na amin'ny endrika maro na ny toetsaina hafa n'izany, fa ny toetsainy ny fihavanana. Toetsaina voalohany zany dia ny toetsaina mampafantatra. Ny toetsaina faharoa dia toetsain'ny fivavahala, mifampivavaka. Ary ny toetsaina fahatelo dia ny milaza ny antsaran'i Kristy amin'ny alalan'ny fihavanana. Koa andeha izao sy ianao ampianatra ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fiarahamonina, any amin'ny faritra eny lavitra araka ny nambara teo, mba hampazoto ny sambatan'olona, ampiasa ny fitaovan-tserasera, ny fitaovam-pifandraisana, hitoriana ny filazantsara sy anaparitahana ny fandrosoany izany tenin'Andriamanitra izay tiany ho tonga any am-pon'ny olombelona rehetra. Andeha ifamivavaka isika, ary rehefa mahita ireny fitoriana amin'ny fitaovan-tserasera ireny, dia vao mainka ifampahery, ifanohana amin'izany. Ary indrindra andeha azonto amporisika mba hamafy ny filazantsara ny fahamarinana amin'ny fihavanana isika. Eny ikolo ny famafazana lalan'izany toetsain'ny fihavanana izany. Izany no lohahevitra mamarana izao herinandro ny fifandraisana izao. Dia ny ananako sy ny anananao mandrakariva lay toetsaina mizara, dia ny mizara ny antsaran'i Kristy amin'ny manodidina antsika. Ko anatin'izany no faniriko ary ny vavahako nanantsika ilay toetsaina. Dia ilay toetsaina voalohany, toetsaina mampafantatra ny zavatra nataon'ny Tompo tamintsika, ny toetsainy miara-mivavaka, mifampivavaka, ary ny toetsainy ny fihavanana mandrakariva. Andeha hivavaka isika. Raha eo isaoranay ianao nandritran'izay herinandro izay, nanome anay ireo lohahevitra maro isan-karazany tao anatin'ny lohateny fototra dia ny fifandraisana ho amin'ny iraka izany. Tiany Tompo ankehitriny raha mamarana izany herinandro izany izahay, aoka raha eo hanananay ireo toetsainao, ka mba hitanao eo amin'ny sambatan'olona aminay ny faniriana ty hifandray aminao voalohany indrindra, ary mba hananana ihany koa ny fahazotoana mihoatra noho ny tamin'ny lasa, ny zary izany ihany koa ho amin'ny hafa, ka mba hahatonga ny rehetra handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Koa raha eo mitahy anay, ary eo ka hita fity eo masonao isan'andro izay eo ampanaovana izany asa nankininao aminay izany, ka tsapa fifaliana, fombiazana, fandresena, satria manana anao izay efa mpandraisy hatrizay, hatrizay. Amin'ny anaran'i Jesosy.